sabotsy 12 aprily hatramin'ny alatsinain'ny Pasika 18 aprily izao ny hetsika RNS na ny rencontre nationale sportive hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolontsaina ho an'ireo malagasy mila ravinahitra any Frantsa sy any Eropa. Anvitriny ho anatanterahana ny hetsika amin'ity taona ity manana hatramin'ny 13 mars ho avy izao ireo rehetra tia handray anjara amin'ny hetsika isoratana anarana raha ny nambarany tompon'andraikitra. Totora befatra. Ampiavaka ny hetsika RNS na ny rencontre nationale sportive amin'ity taona ity ny fisian'ny village Madagasikara raha ny fanazavan'ny filohan'ny RNS. Satria toerana io dia toerana nataontsika misy lanonana fetsiketsehana maro samihafa ampisehoantsika amin'ny malagasy atsika. Trano eva 20 mahery no handray anjara amin'izany ka ampisehoana ny asa tanana malagasy, ny fahaizana mahandro sakafo hita manerana ny faritra ary isy ireo mpanakanto iantsehatra ihany koa. Momba ny fanatanjahantena manokana dia isy ny fitiliana ireo mpanao fanatanjahantena mahay ahafahana mandray anjara amin'ireo lalao iraisam-pirenena. Tonga miara-miasa zay amin'ny fédération basketball ho avy hanao ny détection talent amin'ireo épreuve sportive maro samihafa zay ho avy. Any Vichy ao France no anatanterahana ny hetsika RNS 2024 na ny rencontre nationale sportive andiany fa 17 amin'ity taona ity ny 12 hatramin'ny 18 aprily izao. Fionambe voalohany mivantana rehefa niato noho ny fisian'ny coronavirus. Manana hatramin'ny 13 martsa izao moa ireo te handray anjara amin'ity hetsika ity isoratana anarana.